androany fa20 ny volana aprily moa zany no misokatra ny tobim-pahasalamana Maristopsa faharoapolo eto Ambohipolo dia manatevina toerana ireo tobim-pahasalamana efa misy indray izy ity zany ampatsivina moa zany feto Antananarivo dia efa misy Sotry, Varadoa ary 67 hectares fa nisafidy izay ny eto Ambohipolo satria raha malala ny fahamaron'ny mponina manodidina ny faritra ity ny fisian'ireo mpianatra izay avy eto toerana izay avy amin'ny faritra hafa izay mipetraka ny cité ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo zany rehetra zany zany anisan'ny tianay omena serifisy ampahafantarina ny fisian'izany resaka tolotra eo amin'ny fandrehetana fiainam-pianakaviana izany dia anisan'ny mampiavaka ity tobim-pahasalamana faharoapolo ity ihany koa zany dia ny fisian'ilay toerana antsoina hoe Ampelasoa izay efitra anankiray mahafinaritra mahafatifaty natokana ho an'ny tanora ahafahana miresadresaka misy mpanabe olo-tsahalo mamety hevitra mampafantatra ny tsara fantatra amin'ny resaka fahasalamana misy ihany koa espace beauté na ahafahana manatsara ny tarehy toy ny fanosorana ireo zavatra rehetra izay fantatry ny vehivavy moa zany dia ao anatin'izany rehetra zany mandeha ny resadresaka fanentanana fandefasana horonan-tsary ary misy avy hatrany ireo mpitsambo izay naman'ny tanora na azofanana tonga dia mandray avy hatrany ireo izay tanora tapa-kevitra fa ampiasa fomba fisoroana ny voky loatra fa koatr'izay dia ohatra ny tobim-pahasalamana Maristopsa izay ihany izy ity misy ihany koa zany ny fandraisana ny reny sy ny zaza amin'ireo servisy maro samihafa izay efa mahazatra azy. Ao anatin'ilay fiara-miasan'ny privé dia tena izay mihitsy ity zany no andray an'ireo mpiasa izay horaisina tanan'ireo orinasa ka ho alefiny aty Maristopsa dia anisan'ny nasaina sy tonga eto moa zany ireo orinasa rehetrarehetra izay hiara-iasa Maristopsa sy andefa ireo mpiasa aminy tsabo tena eto anivon'ny tobim-pahasalamana ka ity tobim-pahasalamana anankiray vaovao ity zany no anisany andrain'izy ireo ary ny mampiavaka anazy ihany koa dia ity zany tobim-pahasalamana voalohany izay miloko amin'ny loko Maristopsa vaovao izay napetraky ny Londres izay tompo Maristopsa moa amin'izao fotoana izao ny tena mampiavaka azy moa zany dia fisian'ilay sarina hazo izay misy vorona mangamanga eo amboniny ny tena tian'ny mpanoratra ambara moa amin'ilay dia hoe ny vorona zany rehefa na mandeha izy izy mandeha mandritry ny ray andro dia tsy maintsy miverina amin'ilay hazo hipetrahany dia izay zany tanjonay hoe rehefa misy olona anankiray tonga tao Maristopsa dia omena fahafa-po amin'ny lafiny rehetra izy ary irinay mba hiverina aty foana rehefa misy ny ilanan'ny Maristopsa.